koreablahy arahabantsika tonga somantsara lasinainy sahady ny andro faharoany volana jona manantena zavatra betsaka satria mba akaiky ny 26 juin io teneniko hoe dia mba hanazava sy mba hamaly an'ireny amin'ny télé sy radio reny ary sahira lalatena androany a io fa hitako fa madika anareo mivasy rahavalimanana mody makao amin'ny PNP ihany io fa lalao ny candidat ina mampatahotra anao rehefa lalao rahavalimanana candidat ary iny ihany lenay hatramin'ny farany zay tsy hiala n'in'izany na iza zay koa tsy manaiky na iza natao afa-tsy izy irery ihany dia samy tsara iletytsika amin'izay fotoana izay mila reny Antananarivo fa sady maloto no tsy milamina Antananarivo ane zao couvre-feu fa couvre-feu tsy tenenina amin'ny radio couvre-feu tsy ara-panjakana azo nareo tiako tenena amin'ny sifa tsisy mandeha mihidy daholo mpivarotra zany ny kapitaly Madagasikara ilaina ny fandriam-pahalemana dia zay nanaovana azy fa mbe tenena kely raha olodinina tao amin'ny télé tamin'ny ala tamin'ny matv moa sa tv matv tena tsy zakany mihitsy président Marc Ravalomanana tamin'ny andro ny Ravalomanana zay fiteniny fa tsy manao président le amin'ny tamin'ny andro Ravalomanana ty taratasy ty izy ny teneny dia ao anansana ihany dia da io le tetsy any Dotapendaka angamba zay ihany fa iny lalana avy any avy loatra any Ambomangakely vita fefy iny tamin'ny andron'iza iza nanao an'ireny iza ny varibaritra an'ireny iza ny varotra any Antananarivo be dia be ty ary zao ny amaliko azy tao amin'ny ananisana ity ho izy dia namidy ny ministèren'ny agriculture tamin'ny président Marc Ravalomanana un franc symbolique amin'ny amerikanina tanàna firenena matanjaka tsy fantatry zay nanaovany azy mety fampirarahany diplomatika eny ary ekenara ny teninao hoe averina ny fanjakana fa raha averina ny fanjakana ny tany dia hieritreritra anao fa olona napetraka ao tamin'ny 2009 reo hipetraka ao arodana ihany ny trano fa rehefa averina ny fanjakana izy dia miala teo daholo dia ataovy tirazy malagasy azo ny tany rehefa avy eo fa sao dia mieritreritra anao olona napetraka ao tamin'ny 2009-2010 no hipetraka ao rehefa avy eo satria nataonao daholo dia 2 hectara zao hoe ary président Marc Ravalomanana zany tsy nivarotra tany tamin'ny Daillao zany tsy fampiresahana no natao ary za tamin'izany fotoana zany dia mba nisany nanontany koa aiza marina ty tany ahofa fa tsy amidy tsy haiko na 3 taona na 4 taona ay tsy tanimbary fa tanety ambolena katsaka ilainy malagasy anaovana provence ilainy ministara koa ane zany anaovany labiera ny katsaka e ambolena katsaka fa tsy hoe omena ny filatex ho azy mandrakizay fa izy rehefa miteny de président Ravalomanana ihany na izy président Marc Ravalomanana teo an-Dotapendaka zany mazava ny azy nividiny ny tany dia nanamboarany trano le olona rehefa avy eo ary le tany ary anaovana usine iasana ihany fa amin'izao fotoana izao inona zava-misy averiko foana fa Antananarivo tsy omentsika karana zany any malagasy ty tanindrazanay tsy omena karana fa malina ihany tenin'olona tamin'ny télé tao afaka 50 taona 20 taona tsy isy malagasy tsy oneto ary ny ankamaroan'ireo tsy mahay miara mipetraka amin'ny malagasy ary zay nao veriko foana tsy miteninao nonenony président era Jean Mampiana fa kabary teto Magro ny kabary teto ny teny hoe ajanony aloha io ary foany zay tany namidimidy tamin'ny andro tetezamita teo foany daholo fa tsy mety président Marc Ravalomanana tonga dia zao mitenena tsy azo asina trano iny lalana mialao iavoloatra any Ambomangakely iny tsy fantatra zavatra ataony rehefa avy eo mety mbola hitany ny goudron ngamba ataony ivoa 4 voies 4 voies ty dia mety fa zao mifefena daholo izy ny tompony filatex sy rajabali daholo iny na makany
la digria raha eny raha jiaby daholo tompony filatex na izy niteny ihany raha tamin'ny any hoe etsy analakely eto fa lasa filatex koa zany zava-misy eto zany ka anjaratsika no mandray andraikitra ho amin'ny tanindrazantsika aoka ho an'ny domaine fa na odina rahateny sy ministère-ny tany dia inspecteur de domaine ataovy ministre inspecteur de domaine eny mivatra ny tany io e aoka ny domaine sy ny topo rehefa mivatra tany ny fanjakana ka lava be dia mba mandehana amin'ny tany amidy iny misy mipetraka sa tsy misy mipetraka ny tany dia rehefa misy mipetraka mba antany hoe firy taona nareo te dia mba meo azy io tany io na taka ny etsakady bahoaka rehefa lasa ny filatexa dia filatexa tokony teny hoe anamboary trano mitovy trano tsara tare amin'ny toerana hafa le olona dia findrahoany zay voalaivo ny tany rehefa namidin-jareo ihany fa mafy any izy moa le niteny tamin'ny teny hoe andro riririna zao hoe généraly raha makavelo enao ihany nanampy andrajoelona toko menimeny pe amin'ny andro riririna ve mandrodana trano nanala amin'ny président nao haingakainga niaraka amin'ny rajoelona ko zao nao vo makafon'olo andro riririna mandrodana trano loza raha iatsara velatsy ka isika mandray andraikitra tsara hafatra ho an'ny président hera jaonary mampianina tsy misy zay mahalala fifampiresahana nataonareo tany ny fanirina ary fangatana moa zany tsy mangataka fahalalana le izy ane tokony tanterana fa izany teny hoe tanterana ny lalàna ny fanirina fa samy malagasy isika miverina ny fahaenam-biroapolony volana jona ity ny fiverena ny fahalevantena malagasy ary tokony verina alohan'ny 26 juin koa ny fiverena ny président Maharakaravaly meananeto sadria zay ny fahalevantenany Madagasikara samy malagasy mifampiresaka tsara mandeha tsara amin'izay fotoana zay zavatra rehetra averiko foana ho aty tenity fa tena voninahitra tsy hita pesipesena ho an'ny rajonary mampianina filoham-pirenena amin'izao fotoana zao ny manafatra ny filoham-pirenena Maharakaravaly manana dia nao président mihitsy makazy eny ivato fa ho hitanao ny zava-misy fa lanjain'olo atreny vato hatreny ambotsorotro angamba anao rehefa avy eo zaho mihitsy mety anao tsy mety ataoko tsongolo batita hoentiko atrany ty mihitsy fa tsy mandreraka izany rehefa olona ty fihavanana tsongolo batita moa ny vativaty sa tsangolo atsangoly mety tsongolo batita rehefa reraka mibaby koa ve tsy tsongolo batita ny akarany izy mety matanjaka tsara reny zay ny fangatahana amin'ny filoham-pirenena tsisy malala zay zavatra tany ary matoa izy io koa tsy mivoaka tsara fa raha ratsy io nivoaka lasa nitabataba eran'ity tanàna ity nandeha ny kabary tao fa mifamela mary mamela ny rahalahy koa ao amitiako Madagasikara sao ny fahamafisany foko ndray tsy mamela azy no atavela président Maharakaravaly mananany raha tsarainy Jesosy aho io ianao kristianina tsy mamela andreo rahalanareo fa ia tsy mamela andrakrisy a rahalahako ihany no avelako miverena fa marina tsy eo marina dada dia nipatitaka dia mifampiresaha tsara fa rehefa miverina koa tandremo koa manao mananina ndray rehefa avy eo fa rehefa miaraka dia miaraka satria izay no mampandroso izay no ametrahantsika tsara ny fandehan'ny fifidianana amin'ny manaraka isika tsy manonga mpanjakana fa maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana zay mampimenimenina ny lalatina hoe io fa miverina ny heriny ty mitambatra daholo na verina ravaly manana ny namany rehetra kristianina izy koa filohan'ny mpanampin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izy marina fa tsy zaka na zaho aloha tsy mahazaka fa izay ny lalana atongavana amin'ny fitambarana ahazoana hery tsara
na amin'ny fifidianana be ny tanàna izany na amin'ny fifidianana isika tokony azo be ny tanàna farany betsaka era Madagasikara satria zay ny mpanao politika rehetra ka na ny asovema mitsangana ao antoko politika ao ne mikendry toerana be dia be izy raha tsy manana député anao groupe parlementaire any Tsimbazaza zany ny politika satria te hitondra fa isika maka fifidianana amin'ny alalany fifidianana ny fitondrana isika tsy mianana candidat fa zany président Maharakaravaly manana ihany tanora lalandava eny fa omen'Andriamanitra hery ninninona zava-miseho amin'ny fiainana na menimenina ny mpanao politika misy sasany kivokivy tsy kivy fa sahirana e hoe ahoana ity ahoana ty averiko fara aoka mba tsy isanao calcul politika hafa intsony ny manodidina président Maharakaravaly manana amin'ny be ny tanàna ny Antananarivo fa ineny rery ihany ny antsika zay any fa tsy hoe lefa ny dekapakapana ndray rehefa avy eo mitovy amin'ny nanaovan'ny sasany tamin'ny azy teo ihany ary matoa koa ny namana rehetra tao amin'ny tima zay ny tenin'zareo rehefa nifanatrika taminy aho fanatrika tamin'ny rahalinay vao dia nanotaniko tsara izy ahoana fandehany ity dia zao natao tsy dia président Maharakaravaly manana loatra ne Manuela ny tena tsy tina tsy hoe tsy tina izy fa misy faniliana tao misy nandakandaka tao amintsika tao marina izany fa zaho ny teneniny efa nyteny tamiko izy avokako amintsika rehetra tamin'ny 2010 zay ny tenenina zay oasany aho voiteny fa eto Manuela dia zavaiko tsara lizy tamin'ny 2010 izy io nihaona tamin'ny président Maharakaravaly mana tany Afrika Atsimo 3 heures de temps izy miralany fa presaka tsy resy lahatra ny président ary izy tsy resy président lahatra nitovy tamin'ny meme ihany teny hoe andao hiditra ao aloha dia ao sika manao zavatra dia tsy resy ny président dia fararan'ny président zay teneny tamin'ny Zoma izy nanazava tsara satria heny zany aho hoe io Manuela fa manatrika ny fifamelana dia tonga izy nitro izy aho fa rehefa tonga izy fidiran'ny président Maharakaravaly manana tamin'ny sonia teny amin'ny paondoka na nititra l'équipe dia zao natao nametra-pialana tao amin'ny CT zaho tsy nroana fa nametra-pialana ary marina zay a nametra-pialana izy dia niala dia nantanindra joely izy hoe izy itsolo anao dia tsy niteny izy fa ny CT namako reo ihany izy nampidipidiriko any ny antony nametrako fialana izy Manuela dia tsotra mba tsy ho tenen'ny président Maharakaravaly manana fa mamadika azy a satria hisiditra ny namana dia te moa dia ay zany hoa ka ahoana aloha tsika mifamela zay fa zao natao za maharary fa tsy maninona fa misy namadika hitamasy fa misy namadika tao ihany koa ny tsy vanina ka rehefa ifamela dia mifamela daholo ary rehefa ifamela koa dia atsoy daholo fa aza atao hoe ity ampidiriko ity tsy esoy misy mananona ihany rehefa avy eo mafy satria raha mba fantako ny famela tahaka an'iny ihany mba naka koa zay nakavola dia miverina fa tsy zay ny lalana na nianatra tany ara zay sy président Zafilareo migadra tsy nandray vola tsy nentina mihina fa dia migadra fa mifamela dia mifamela rehefa izay teneniny dada hoe mifamela ianareo fa tsy fantatro a fa zay izy zareo fampiatsa président dia efa hoe mifona zareo dia président koa teny hoe raha misy zavatra nanahiny dia fampananonao sika rehetra zay fa zay ny zavatra rehetra azavaina antsika tsara amin'izao fotoana izao ary atahora mpanao politika amin'izao fotoana izao ary président Maharakaravaly manana irery ihany angamba ataoko angamba amin'ny mpitarika politika manana antoko politika milefitra amin'ny namany milefitra amin'ny zanany zay nadaka azy mafy aneny teny natao zaza fa milefitra izy kristianina izy samy ho tsaraina daholo zahay tsy manipaka ny tenin'ny président zahay tsy tia manianina zany tsy tia maniana fa zay tia mandravaly manana marika zay ihany hatramin'ny farany izy ny tompony io dia izy marina fa movansa ny misy parti politika BDP dia samy manana tokony-dolo reo fa nendada no miparitaka an'izany ary 7 na aseho teo ny lista ny zara 7 ka ny zaza rehetra na ditra daholo dia tsy maintsy kapohana sentira aloha rehefa tonga eto dada ka tsy maintsy mikapoka le tsy vanina ty maditra satra toko nama
sitraka tomboko vary Isaorantsika izay dia manao latondra izay kabary izay a